Ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana hoaso anao. Fa le miarabantsika rehetra manaraka ity fandaharana famelabelarana ny soratra masina ity. Lohahevitra izay odinitsika Andron'ny dia mitondra ny lohateny hoe fanambarana ny marim-pankatoavana amin'ny andiny andro farany. Tamin'ny taona 1930 dia nisy sambo anglisy anankiray antsoina hoe Beagle nanao dilavitra namakivaky ny ranomasimbe. Tonga teo amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Galapagos izany sambo izany, izay nitondra tanora anankiray antsoina hoe Charles Darwin. Nanomboka nandinika ny zavaboary teo amin'ny nosy io nga Darwin, ary rehefa nijery izy ny voromanidina, nijery ny hazandrano, mahita ny karazana maro samihafa tsy mitovy, ny fahakeleza, ny fahalebiaza, ny lokony, ny karazany samihafa, dia nanomboka namoaka feikevitra nga Charles Darwin nanao hoe avy amin'ny fivoarana miandalana no nisy ny aina eto amin'ity planeta tany ity. Tsy namela toerana na dia kely monja ho an'ny mpahary zany fomba fisainana izany. Nanoratra boky nga Charles Darwin, ary nanomboka teo dia adiny tanteraka ny mahampamorona an'Andriamanitra. Nandritra ny taon-jato maro dia niaina tamin'izany fiheverana izany ro manam-pahaizana, fa avy amin'ny fivoarana miandalana izay tsy hita ny fiatomboana mazava no nisiny izao tontolo izao ity. Tamin'ny taona 1977 anefa dia gaga ireo manam-pahaizana rehetra rehefa namoaka fanambarana mihezinezina ny amin'ny vokatry ny fandinina natao teny ambony tsy takamaso teny, ilay satelita lehibe Amerikanina antsoina hoe Koby. Ity satelita ity dia namoaka vokatry ny fikarohana, fa ity izao tontolo izao ity dia tsy niforona avy amin'ny kisendrasendra, tsy nipoitra tamin'ny fotoana tsy fantatra, fa nisy fiforonana mazava. Izany fanambarana izany dia nanova ny fiheveran'ireo manam-pahaizana maro, ary ireo manam-pahaizana ireo mihitsy no lasa niaiky ny fisiany famoronana avy amin'Andriamanitra. Tsapan'izy ireo fa nametraka ny dian-tanany eto amin'ity izao tontolo izao ity Andriamanitra, mitoetra eny ambony tsy takamaso ny dian-tanan'Andriamanitra, ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny bokin'ny Apokalypsy izay dinitsika dia boky manaprofo an'izany famoronan'Andriamanitra izao tontolo izao izany ihany koa. Ny apôstôly Jaona tao amin'ny nosy Patmo dia nimena fahitana amin'ny Apokalypsy 4:9-9 ny amin'ny ikam-piobiana sy fiderana ataon'ny anjely any an-danitra no ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao, manao hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra totoa, ilay taloha sy ankehitriny ary no avy. Ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika andray voninahitra sy anja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra. Tsy tongatonga ho azy ity izao tontolo izao ity, tsy avy amin'ny fivoarana miandalana, tsy avy amin'ny fipohan-javatra nakety sy nakeroa izany, fa Andriamanitra mihitsy no namola volantsika, isika olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra alohan'ny nanatorotoroany renitsika antsika tao an-kibo. Dia efa nisy tao amin'ny fisainan'Andriamanitra isika, efa noeritreretiny momba antsika ary nohariny isika. Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy, ny ranomasina izay rehetra ho aminy, hoy ny Apokalypsy 10:5. Ary ny Apokalypsy 4:7 ihany koa dia miteny manao hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana ary miankofy eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny Baiboly manontolo na ny boky voalohany hatramin'ny boky farany dia manamafy fa Andriamanitra no nahary, Andriamanitra no namorona ny lanitra sy ny tany
zay rehetra ho aminy. Ary na dia isika olombelo azy dia zavaboary no fironon'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Genesis isika toko voalohany dia tsy voatery andeha lavitra, tsy voatery hitazana eny ambony tsy takamaso hoe avy aiza moa isika, iza no namorona antsika. Fa ity boky voalohany ao amin'ny Baiboly ity, ao amin'ny toko voalohany ny 19 sy ny 17 dia miteny manao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesis toko 2:1. Dia vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy. Andriamanitra no pahary antsika, Andriamanitra no namorona izao tontolo izao. Ny mpanao salamo ihany koa dia milaza ao amin'ny salamo 7:7 manao hoe fa izy no niteny dia ary zany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Rehefa vita n'Andriamanitra ity izao tontolo izao ity, rehefa noariny ny olombelona tao anatiny afitona, dia izao ny zavatra nitranga ao amin'ny Genesis toko 2, ny 2 sy ny 7. Ary tamin'ny andro 7 dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsatra tamin'ny andro 7 izy, tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy, satria tamin'izany ny tsara n'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Nahoana moa Andriamanitra no nitsatra? Andriamanitra dia ambarany soratra masina nefa fa tsy mety reraka, tsy mety sasatra, tsy mety vizana. Inona no antony tsarany rehefa vita tao anatin'ny enin'andro izao tontolo izao? Nahoana izy no niala sasatra tamin'ny andro 7? Satria tian'Andriamanitra izany andro 7 izany ho fahatsiarovantsika olombelona, fa izy no namorona antsika mba tsy ho adinitsika fa tsy kamboty isika eto amin'ity planeta ity, tsy tongatonga ho azy isika fa noarian'Andriamanitra tamin'ny fitiavany sy tamin'ny fahasoavany. Raha mandinika isika hoe maninona tokoa moa ny olona no milaza fa ny 7 andro no antsoina hoe herinandro, dia ho gaga ihany ny mpandinika, ary ho hita marina fa izany dia vokatry ny famoronan'Andriamanitra feno fitiavana, ary dia hampatsiahy atsika isaky ny andro 7 fa izy no namorona antsika. Ny fanosan'andro manko dia saika azo avy amin'ilay antsony teny vahiny hoe système solaire, avy amin'ny firafitry ny masoandro sy ny volana. Ny olombelona dia mamaritra hoe andro anankiray ny 420 ora, satria misy fandraisany amin'ny système solaire izany, tafiodina amin'ny tenany isaky ny 420 ora manoloana ny masoandro ny tany. Zay ny nahazahoana hoe ray andro ny 420 ora, mifampiankina amin'ny système solaire. Ny nahazahoana ny hoe ray volana 30 andro dia satria tafiodina amin'ny volana isaky ny 30 andro ny tany, mifampiankina amin'ny firafitry ny masoandro sy ny volana, nahazahoana ny fanisan'andro. Ny herintaona dia natao hoe 570 andro herintaona, satria tafiodina amin'ny masoandro isaky ny 570 andro ny tany. Fa vaiza kosa ny nahazahoana ny hoe 7 andro antsoina fa herinandro. Tsy hitatsika amin'ny resaka système solaire izany, tsy hoe miodina amin'ny kintana na miodina amin'ny volana na miodina amin'ny masoandro ny tany mandritra ny 7 andro dia antsoina hoe herinandro izany. Avy aiza no nahazahoana nyity herinandro ity? Afaka mikaroka isika fa ny Baiboly ihany no manome ny valiny, satria namorona n'izao tontolo izao tao anatin'ny enin'andro Andriamanitra, ary nitsatra tamin'ny andro 7. Miantso anao mba hitsaranao amin'izany andro 7 izany ihany koa. Io nahazahoana ny herinandro. Efa niezaka teto amin'ity planeta tany ity, san'izany ny tany Frantsa, nanova ny herinandro mba ho atao 10 andro ny herinandro anankiray, kanefa dia niverina tamin'izany ihany. Teny manao hoe malaky loatra raha isaky ny 7 andro dia isy fitsaharana ny olombelona, malaky loatra mahafaty antoka ny orinasa raha isaky ny 7 andro dia hitsatra ny olona eto amin'ity planeta tany ity novanao 10 andro ny herinandro, satria hitan'izy ireo fa tsisy ifandraisany amin'ny système solaire izany. Indrisy anefa taty aoriana dia naverina ho 7 andro ihany
ny herinandro eto amin'ity planeta tany manontolo ity, satria namorona n'izao tontolo izao tao anatin'ny eninandro Andriamanitra ary nitsatra tamin'ny andro fahafito. Nomen'Andriamanitra io andro fahafito io andro sabata ara-baiboly io mba atsiarovantsika fa manana mpamorona isika, atsiarovantsika ho maharitra mandrakizay fa tsy tongatonga ho azy eto amin'ity planeta ity isika. Ny andro fahafito amin'ny herinandro dia nitahian'Andriamanitra, no hamasin'Andriamanitra ary nitsaran'Andriamanitra. Natao no famantarana ny heriny sy ny fitiavany lehibe izay tsy mety ritra izany. Tsy hita amin'ireo andro enina hafa izany hoe Andriamanitra nitsatra ary nanamasina izany. Miavaka ary manokana mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity andro fahafito ity, no hamasiny ny tahiny ary nitsarany. Ireo tovolahy kristianina izay mpanaradian'Andriamanitra efa napakabaty no hamasinina teo anoloan'ny altara, dia mahatsapa n'izany hoe inona moa ny hevitry ny hoe no hamasinina. Tsy izy ireo mihitsy no hiteny manao hoe andeha haka vehivavy hafa indray mba hiara-mandry amiko, satria anankiray no hamasinina teo anoloan'ny altara ny araka tany. Dia izay ihany no vady sahaza ho azy, voatokana ho azy, tsy hoe rehefa vehivavy samy vehivavy dia aleo hiarana fa mitovy ihany rehefa samy vehivavy, fa ny vehivavy izay no hamasinina teo anoloan'ny altara ny araka taminy. Io ny vadiny, io ihany ny arana, io ihany natokana ho azy mandritra ny androm-piainana. Ny andro sabata ihany no hamasin'Andriamanitra, io ihany no nitsaran'Andriamanitra ary nitahian'Andriamanitra, satria tiany amin'io andro io mba ho fotoana manokana andraisanao fitahiana ihany koa, andraisanao fanamasinana, atsiarovanao fitsarana tanteraka fa misy mpamorona ianao ary misy mamerina milony indray ny fiainanao isan-kerinandro. Andriamanitra nitsatra ary nanamasina ny andro sabata tao amin'ny Saedena, dia efa nomena ny Adama sy Eva izany sabata izany. Talohany sy ny jiosy dia efa mitandremana izany sabata izany. Mialohany nanomezana ny 10 azy, dia efa nomen'Andriamanitra ny vahoakany mba ho hamasinina, atsiarovana ho tsangam-bato ny famoronana izany sabata izany. Talohany nanomezana ny 10 dia nomen'Andriamanitra mana ny zanak'Israely mba hoaniny ivelomany isan'andro. Tamin'ny andro fahaenina amin'ny herinandro dia nataon'Andriamanitra avroeny ny mana izay nomena ireto zanak'Israely reto mba tsy hikarokamana izy ireo amin'ny andro sabata, mba hitsatra izy ireo amin'ny andro sabata, mba ahafahan'izy ireo mahatsiaro ny mpamorona azy amin'io sabata ny Jehova io. Indrisy anefa fa rehefa tonga ny sabata dia tsy nionona tamin'ny mana efa tokony ho ampy azy avroeny nangonina tamin'ny andro fahaenina ireto zanak'Israely reto, fa nandeha nivoaka ny karokamana ihany o Jehova tamin'izay andro izay. Ao amin'ny Eksodosy 4:19-20. Mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. Talohany nanomezana ny 10 ane, izany resaka lazain'i Jesosy zany, izany resaka Andriamanitra amin'ny zanak'Israely zany, hoe mandra-pahoviny ianareo no hivoaka hitady mana ka handika ny didiko sy ny lalako, nefa efa sabata ny andro, natao hitsarana, natao tsy hanaovana raha intsony, natao hatsiarovana ilay mpamorona izao tontolo izao. Nosoratan'Andriamanitra tamin'ny raty santanany, tamin'ny vato fisaka roa ity 10 ity, izay mirakitra ny amin'ny sabata ihany koa ao amin'ny 14. Nahoana nosoratana tamin'ny vato? Satria natao haharitra mandrakizay izany. Tsy nosoratan'Andriamanitra tamin'ny raty satanany teo amin'ny fasika mba ho pohan'ny ranomasina ka ho adino tsy ho tsaroana intsony. Tsy nosoratan'Andriamanitra tamin'ny raty satanany teo amin'ny taratasy zany mba ho levon'ny afo ka tsy ho tsaroana ary tsy ho ankatoavina intsony. Teo amin'ny vato fisaka roa no nanoratan'Andriamanitra mihitsy tamin'ny raty satanany 10, satria natao haharitra mandrakizay izany, ary ny 14 amin'ity 10 ty ihany koa dia nataon'Andriamanitra
mba aharitra mandrakizay. Zao no voambara ao amin'ny didy 4 amin'ny didy 10. Vakitsika ao amin'ny Exodosy 2:15 hatramin'ny 1:1 manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Nahoana ity didy 4 ity no manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova, tsy tahaka ny akamaroan'ireo didy rehetra ao amin'ny didy 10 izay manomboka amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanitra hafa, aza manao sarin-javatra voasikitra ao anao, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, aza mamono olona, aza mitsangajanga, aza mangalatra. Fa nahoana no manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova? Satria fantatr'Andriamanitra fa ianao dia mety anadino, anao maivandanja izany didy 4 izany, mety tsy ho tsaronao, mety ho hitsakitsahanao ny amin'izany andro 7 amin'ny herinandro izany. Ozy Andriamanitra aminao androany manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy, fa enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Fa sabata amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7, koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, aza manao asa akory ianao amin'izany. Nareo mpitsabo azany dia tonga saina mihitsy hoe isaky ny 7 andro to misy fiavaozana eo amin'ny sela amin'ny tenany olombelona, to men'Andriamanitra aina manokana isaky ny 7 andro indray anana hery entina miantrika ny asa mandraharaha ny zanak'olombelona eto amin'ity planeta tany ity. Satria Andriamanitra no efa miteny fa enandro ny asanao, fa ny andro 7 dia anaovan'Andriamanitra famoronan-kery vaovao indray eo amin'ny fiainanao. Ho tahiny ianao amin'io andro io, ho amasinina ianao amin'io andro io, ary omeny fitaharana ianao amin'io andro io. Ny Baiboly dia miteny manao hoe ny andro 7, fa tsy ny hoe ny ray andro amin'izay andro 7 eo amin'ny herinandro eo. Tsy afaka isafidy isika hoe ny andro voalohany ne mety, rehefa andro dia mety. Tsy ny andro no olana, fa ny fankatoavana an'Andriamanitra. Andriamanitra no manome fotoana anao. Ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo miteny aminao hoe ny andro 7 dia miavaka manokana mihitsy. Na dia azo ivavahana azy ny andro rehetra, io andro sabata io dia nataon'Andriamanitra ho manokana eo amin'ny fiainanao, satria io natolona ho fiaonana feno fitahiana, fitsaharana ary fanamasinana ho antsika zanak'olombelona. Tsy ankalaza ny fahaleovantena amin'ny 17 ny volana Jiona mihitsy ny malagasy, satria tsy io ny tsingeritaona ny fahaleovantena, fa ny 19 Jiona ihany. Ary isika ihany koa dia tsy tian'Andriamanitra anisaka andro anankiray ity tsingeritaona ny famoronana ity, na antsoina ihany koa hoe tsingerin'herinandro ny famoronana. Isan-kerinandro dia ny andro 7 fa tsy ny andro 9 na ny andro voalohany. Noho ny fidian'Andriamanitra sy ny meny iantsony atsika mba ionana aminy manokana amin'izany andro zany. Sabata ny Jehovah Andriamanitra ny andro 7 ho ny didy 4. Enemana ny asantsika, mila fitsaharana isika amin'izany andro 7 izany, ary natao atsika taranak'olombelona rehetra izany. Ny didy 10 dia ho an'ny olombelona eto amin'ity planeta tany ity, ho an'ireo voaforon'Andriamanitra ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra ny didy 10, tahaka ny nanaovana ny hoe aza mangalatra ho an'ny olona rehetra, tahaka ny nanaovana ny hoe aza mijangajanga ho an'ny olona rehetra. Ny didy 4 ihany koa ilay miteny hoe mahatsiarova ny andro sabata, dia tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny hafa firenena tsy malagasy ihany, fa ho antsika ihany, tsy ho anatokom-pivavahana, fa sabata ny Jehovah izany ho an'izay manaradia azy rehetra. Ao amin'ny Isaia 4:5, andiny ny 4 sy ny 7 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny hafa firenena izay manaiky ny sabata ka tsy manao azy tsy masina, sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko any atendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko Jehovah. Ny sabata dia kofehy mampitohy ny famoronana teo amin'ny Sahedena sy ilay Jerosalema vaovao, izay amponena n'Andriamanitra indray ny voavitra rehefa ho avy tsy ho ela eo amin'ny raony lanitra izy. Nosoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany izany, ary misy antony manokana nanomezana ity sabata ity ao amin'ny Ezekela 20:12 manao hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Aitsika tsara ve izany hoe famantarana izany? Io sabata io no marika amantaran'Andriamanitra ny vahoakany,
Io sabata io no nofidian'Andriamanitra manokana mba ho tombo-kase entiny amatarana hoe iza ny tena manaradia azy, iza ny tena manaiky ny ametraka azy amin'ny toerany mahandriamanitra azy. Fantatsika tsara ilay tenin'i Jesosy ao Matio 7:1-20 hatramin'ny 7:20, fa betsaka no diso hevitra rehefa ho avy eo amin'ny rahony lanitra ilay tompo sy mpanjaka. Ireo kristianina izay nieritreritra fa manaradia ny Kristy dia betsaka ny ho diso fanantenana amin'izay fotoana izay. Satria izao no lazain'i Jesosy eo amin'io andininy io manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hita amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompokotompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Nefa ambarako amin'ny marina tokoa hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Zava-dozana izany. Olona izay navita namoaka devoly, nanao fahagagana, nanao asa soa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy. Kristianina manana hery anaovana zava-mahagaga eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Kanefa rehefa ho avy ny tompo dia hozy Jesosy amin'izy ireo manao hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay. Satria tsy nandray ilay marika famantarana izay noraisiny Adama sy Eva, izay noraisiny Mosesy, izay niainan'ireo mpaminany teo amin'ny testameta taloha, dia ny sabata ny Jehova. Ilay andro fahafito amin'ny herinandro natao hitsaharana sy hamasinina ary hatsiarovana io mpamorona antsika io. Tadio fa na Jesosy Kristy azy fa velony teto an-tany dia mpitandrina ny sabata nasehony mihitsy ho antaranak'olombelona, fa io no andro fivavahana. Isaky ny sabata dia mankany amin'ny sinagoga, ano ny toerana ahitanan' Jesosy. Luka 4:1-20 dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy, ka nitsangana maki teny. Izany hoe fanao izany dia tsy kisendrasendra, tsy hoe zavatra mba atao tsindraindray, fa atao fahazarana mihitsy, satria isan-kerinandro dia io no andro fivavahan'i Jesosy. Ary eo mpanaradia azy dia tokony handrayan'i Kristy ho modely ka hitandrina izany sabata izany. Satria izao no tenenin'i Jesosy eo Marka 2:17 manao hoe, ary hoy izy taminy, ny sabata ny nataon'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata ny zanak'olona. Tompony sabata ny zanak'olona. Andron'i Jesosy Kristy mihitsy io sabata io. Indraindray miteny isika hoe ny apôstôly Jaona ny eo amin'ny Apokalypsy miresaka andron'ny tompo, ary andro voalohany amin'ny herinandro na andro faharoa amin'ny herinandro zany, tsia ny andron'ny tompo dia ny sabata. Io ny famantarana fa miankoka amin'Andriamanitra tokoa isika, ary tiantsika marina Andriamanitra. Isa-sabata dia mahatsiaro ny famoronana isika, ary isa-sabata dia mitsahatra ihany koa isika ho amin'ny famerenana amin'ny laony indray, rehefa potiky ny fahotana izao tontolo izao, ary avotan'Andriamanitra indray. Ho Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:15 manao hoe, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Mitandrina ny sabata isika, tsy hoe ho vonjena, fa mitandrina ny sabata satria tian'Andriamanitra noho ny famonjena izay efa nataony. Move niova ity sabata ity, fa andro inona tokoa moa ny sabata? Ny Baiboly dia milaza hoe andro inona ny sabata. Ireo fitenim-pirenena samihafa dia milaza hoe andro inona ny sabata. Ny famantarana ny kintana, ny astronomia dia miteny hoe andro inona moa ny sabata. Andao isika hanokatra ny Baibolitsika, hijery hoe andro inona ity sabata ara-Baiboly ity. Ao amin'ny Luka 7:4-20 hatramin'ny Luka 4:4 dia izao no ambaran'ny soratra masina. Mikasika ny nahafatesan'i Jesosy sy ny tsanganany, io no ahitantsika hoe andro inona tokoa moa izany ity sabata ny Jehova ity. Ary andro fiomanana izany andro izany, ka efa tongotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nombazy avy tany Galili dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana izay fampandriny ny faty, ary niveriny ireo ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ary tamin'ny sabata
dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa hidro ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'ny Tompo. Andeha ho averintsika fitinina izany fisotry ny zava-niseho izany. Tamin'ny andro fiomanana ho amin'ny sabata ny maty Jesosy. Tamin'ny andro sabata dia nitsahatra tao am-pasana araka ny fanaony ihany Jesosy Kristy. Ary ny andro voalohany amin'ny herinandro kosa dia nitsangana Jesosy. Ny andro voalohany amin'ny herinandro dia foana ny fasana. Ny kristianina rehetra izay mahafantatra tsara ny soratra masina ary mamaky ny dikateny fototra amin'ny baiboly amin'ity hoe andro voalohany amin'ny herinandro nitsangana ny Kristy ity, dia mahita marimarina fa andro alahady no nitsangana ny Jesosy. Ka raha alahady zany io andro voalohany io, dia tsy maintsy ny sabotsy no andro fahavito. Ny sabotsy no sabata ny Jehova. Ny sabotsy no andro fivavahana araka fanaon'i Jesosy. Dia io ny fandehanany any am-piangonana. Mety hiteny isika hoe ka ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady ane, dia tandremana satria io no tandindo ny tsanganan'i Jesosy Kristy ankalazana ny tsanganany. Nanome marika manokana etsika mankalaza ny fitsanganan'ny Kristy amin'ny maty Jesosy. Ary zany marika izany dia tsy andro fa ny batisa. Ao amin'ny Romanina 9:7 sy 4 manao hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, ko niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ireo izay te hilaza zany manao hoe mila ankalazaina ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io Jesosy Kristy hoe ny batisa no fankalazana ny nitsanganako tamin'ny maty, fa tsy ny fanovana ny sabotsy, sabata andro fahafito, sabata ny Jehova ho amin'ny andro hafa. Mihoatra ny 700 eo amin'ny teny pirenena eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany koa no manamafy fa ny sabotsy no sabara. Ny teny grika rehefa miteny hoe sabata na sabotsy teo izy ireo hoe sabaton. Ny espaniola dia milaza hoe sabado. Ny portugais dia miteny ihany koa hoe sabado. Ny italiana koa miteny hoe sabato. Ny frantsay moa dia mbola hita eo ihany la hoe sabata, samedi. Ny rusiana miteny hoe sabota. Ny ukrainiana miteny hoe sobota. Ny persiana miteny hoe shambin. Ny arabo miteny hoe asabit. Ireo teny pirenena samy hafa dia milaza fa ny sabotsy no sabata. Mpafantatrao ve fa i masinda Grégoire no nanovan'io calendrier izay arahantsika amin'izao io, ka tsy nametraka intsony ny sabata ho andro fahafito, fa lasa ny alahady no napetraka eo amin'ny andro fahafito farany herinandro, ary ny alatsinainy indray no natao ho andro voalohany. Tsy izany no ambaran'ny soratra masina. Tsy ny alahady ny tandrema ny Adama sy Eva, ny sabotsy ny tsara ny Adama sy Eva. Io ihany koa ny tsara ny Mosesy sy ireo mpaminany rehetra araka ny fanaon'i Jesosy, dia io no andro fivavahana, sabata ny Jehova, ary andro ny Tompo io sabotsy io. Io no iantson'Andriamanitra ny taranaka amin'ny fandimby rehetra mba ho hamasinina, hitsaharana ary handray sapitahiana amin'ny lanitra manontolo. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, ireo mpanarady azy dia mbola nitandrina izany sabata izany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12, ny 1 sy ny 2, dia hitatsika fa ny Apôstôly Paoly ihany koa dia mpitandrina ny sabata zao ny voambara, dia tonga tao Tesalonika izy, ary nisy sinagoga tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata 3 ny adiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Fanaony Paoly ihany koa ny mitandrina ny sabata. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:10, ny 4:7, dia zao no ambarany tenin'Andriamanitra, ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Alay fisary an-tsaina ane hoe raha amin'izao vanimpotoan'ny andro farany izao, ny ray tanàna no manao tahaka an'ireo mpino tamin'ny taonjato voalohany,
miara-mitandrina ny sabata, mahafantatra fa io ny sabatan'i Jehova. Anahoana ny zava-nisy eto amin'ity tontolo feno korontana anjakany faharatsiana ity. Enina dia tamin'ny toerana izay tsy nisy fiangonana azy, ireo mpino kristianina tamin'ny taonjato voalohany dia mbola nanohy ny fitandremana ny sabata ihany, araka ny voambara amin'ny asan'ny apôstôly 9:17 manao hoe, ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teny ivelan'ny vavahady izay nakeny amoron'ny ono izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Na dia tsy nisy fiangonana aza ny toerana nisy an'ireto mpianatra ireto, dia nivory mandrakariva izy ireo nivavaka, satria fantany fa ny sabata no andron'ny tompo. Io lay ambaran'ny Jaona ao amin'ny Apokalypsy 1:15 manao hoe, voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo a, satria tompon'ny sabata ny zanak'olona, tompon'ny sabata Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay manto teo amin'ny hazo fijaliana ho aso anao, dia miantso atsika mba hitandrina izany sabatany izany, mba nomezany ianao fitsarana tanteraka amin'izao rotorotom-piainana mitondra aretina maro isan-karazany izao, mba hanamasinany ianao amin'izao tontolo eo efa miaratsy fitondrantena izao, mba hanomezany ianao fitahiana tanteraka amin'izao tontolo anjakan'ny fahoriana feno fahantrana miraikitra amin'ny hoditra izao. Andriamanitra dia te-hitahanao amin'io sabata inio. Andriamanitra dia te-hitaha sy hanamasina ary hanome fitsarana anao amin'izany sabata izany. Ny sabatan'i Jehova teo amin'ny Genesis tamin'ny andro famoronana ihany, no mbola sabatan'i Jehova andron'ny tompo ao amin'ny Apokalypsy, ary amin'ny andro farany amin'izao fotoana ivelomantsika izao dia mbola manana vahoaka manokan'Andriamanitra. Ianao ihany koa tia no isan'io vahoakany io, ho mpitandrina ny sabata, ho mpitsahatra isaky ny andro sabotsy. Ilay nitahian'Andriamanitra no hamasininy ary ny tsarany. Zao no ambarany eo amin'ny Apokalypsy 4:12 manao hoe, indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Enao ihany koa dia tian'Andriamanitra mba ho isan'ny olona masina, ny atao hoe olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy. Tany amin'ny Sahedena dia fanomena ny sabata. Teo atendrombohitra Sinay dia no hamafisin'Andriamanitra tamin'ny fanolorana ny didy folony sy ratany tamin'ny vato fisaka-roa tamin'ny ratsan-tanany ny fitandremana ny sabata. Ireo vahoakan'Andriamanitra nandritra ny testameta taloha dia mpitandrina ny sabata. Jesosy Kristy araka ny fanaony dia nitandrina ny sabata. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, ireo mpianatra teo amin'ny testameta vaovao hatramin'ny boky farany ao amin'ny Baiboly dia mbola mpitandrina ny sabata. Ary amin'izao andro farany izao dia mbola manasa ny olony Andriamanitra hitandrina ny sabata. Enina dia mbola any an-danitra azy, rehefa ho avy Jesosy Kristy mbola ho tandremana izany sabata ny Jehova izany, araka ny ambaran'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 9:22 sy ny 7 manao hoe, fa tahaka ny lanitra sy ny tany vaovao izay ataoko no ahatra eo anatrehako Jehova, dia tahaka izany koa no aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo, ary isaky ny volombolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankoka eo anatrehako o Jehova. Mba tianao ve no isan'izany nofo rehetra iankoka eo anatrehan'Andriamanitra any am-paradisa vaovao rehefa ho avy tsy oely izy iankoka isa-tsabata eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Mba tianao ve no isan'ireo olona avy amin'ny vasa-tany efatra mpitandrina ny sabata? Atsony Kristy mba hatsiaro ny famoronany, atsony Kristy mba hankalaza ny fanavotany sy ny famonjeny, fa izy no nahary atsika ary izy no manavitra atsika androany. Raiso ny fanapahan-kevitra ho mpitandrina ny sabata ny Baiboly, anaraka ny fanaon'ny Kristy, anohy ireo nataon'ny mpianatra, ka na inona lazain'ireo mpampianatra hafa na inona rehefa tsy ao misoratra masina, dia hitenisika manao hoe, Andriamanitra manomboka androany dia ho mpitandrina ny sabata anao, satria ianao mihitsy no efa nanome modely mba ho arahana, ianao mihitsy ny teny fa nany an-danitra azy dia mbola io no andro fivavahana. Andriamanitra
raiso ny fiainako, raiso ny fanoloran-tenako, fa ho mpitandrina izany sabata izany. Androany no fotoana omen'Andriamanitra anao anapahanao hevitra ikambana amin'ny vahoaka avy amin'ny fahazatany efatra, dia ireo vahoaka n'Andriamanitra ho vonjeny nitandrina ny sabata sy nahatsiaro ny maha-Andriamanitra azy. Ianao no fidian'Andriamanitra mba ho isan'izany mpitandrina sabata, ho zanany, olony masina, mahatsiaro azy ary manome voninahitra azy zany. Mino aho fa ho raisinao ny fanapahan-kevitra androany, iandany amin'ny Kristy, hitsahatra isa-tsabata mba handray fitahiana, fitsarana ary fanamasinana. Amen.